Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Minoa ny fanambaran'i Jesoa Mesia. Minoa ny fanambaran'i Jesoa Mesia. Mofinainantsika anio amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 4 andininy 7:20 hatramin'ny 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary ho kosa Jesoa taminy, ataonareo amiko tokoa zao ohabolana izao hoe mpanao fanafody, sitrano ny tenanao, izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary ho koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra-tena tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli, raha niantona ny andro 3 taona sy 9 mbolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray amin'ireo Eli, fa ho any Zarefata amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra-tena. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza, fa namana Siriana ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tapon'ny havoanany orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Minoa an Jesoa Mesia. Na dia efa i Jesoa tenany izao aza no manambara ny tenany ho Mesia, manambara ny fahatanterahany faminaniana mesianika, izay novakiana tao amin'ny sinagoga araka ny bokin'ny Isaia, ny amin'ny hoe ny fanahin'i Jehova no atampoka ary efa nanositra hitory-teny somafaly amin'ny malahelo izy. Dia Jesoa mihitsy no niteny tamin'ireo manao hoe: androany no efa tanteraka eto aminareo izany teny izany. Nefa tsy nino azy ireo tao amin'ny sinagoga. Ny hitan'izy ireo dia ny mampiray tanàna, ny ray aman-drenin'i Jesoa amin'izy ireo, tao Nazareta, izay tanàna nahalehibe an'i Jesoa mantsy no niseho ny tantara. Hitan'izy ireo Josefa mpandrafitra, hitan'izy ireo ny fiainan'ny fianakaviana toa tsotsotra ihany, tsy mba mpaminany ary tsy mpanora-dalàna, tsy olona nianatra be nakaiza ary tsy taranaka mpisorona raha teo. Ka na dia niteny ary Jesoa ny maha-Mesia azy, dia indro nitady sy nangataka famantarana izy ireo, famantarana inony ny mahamarina an'izany Mesia eto anoloan'izy ireo izany. Tena marina tamin'izy ireo mihitsy no nitenen'i Jesoa hoe tsy misy mpaminany izay ankasitrahana eo amin'ny taniny, fa tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Ny nataon'izy ireo aza dia ny nitady izay hamonoana an Jesoa, hamarina amin'ny antsana ity Mesia ity. Ny zavatra lehibe izay tokony ho fantatsika ry havako dia ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia manana fahefana ambony lavitra noho ny famantarana sy ny fahagagana.
Ny soratra masina dia manana hery ambony ny fanasitranana. Ny soratra masina no tokony inontsika. Io soratra masina io no efa nanambara ny maha izy azy any Mesia izay tanteraka ao amin'ny Jesoa. Io soratra masina io no manambara amintsika koa aza raha ilainy zany ny momba ny famantarana sy ny fahagagana izay tadiavintsika sy katsahantsika fatratra. Ambaran'ny soratra masina fa mahay manasitrana ny aretina rehetra Jesoa, fa tsy manasitrana ny marary rehetra. Mahay ny zavatra rehetra Jesoa, fa tsy manao ny zavatra rehetra. Tsy tiany Jesoa hiorina amin'ny fahitana na ny fahagagana na ny fanasitranana izay atao mantsy ny finoana ao, fa tiany hiorina amin'ny tenin'Andriamanitra kosa. Fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany, tsy zanaky ny famantarana na zanaky ny fahagagana, ny fiangonana, fa zanaky ny tenin'Andriamanitra. Tsy midika zany fa tsy mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Tsy midika zany fa tsy hainy ny manasitrana, tena manao izy, fa amin'ny fotoanany sy araka ny voalazany teniny. Eto zao dia hitantsika tamin'ny andron'ny Elia dia ilay vehivavy mpitondra tena tany Sidona ihany no nanirahana azy. Tamin'ny andron'ny Elisa dia inamana Sirianina ihany no nodiovina. Ireny no anehoana fa mahay zavatra rehetra amin'ny fotoanany Andriamanitra. Ary ihany koa anambarana fa misokatra amin'ny olona rehetra ny famonjen'i Kristy, ary izany raha teo na noratana an' Jesoa, izy ho avy hamonjy ny olona amin'ny fahotana, fa efa tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Ny soratra masina mihitsy no efa milaza fa misokatra ho amin'ny olona rehetra ny famonjen'i Kristy. Dia zava-dehibe ho antsika zany fahamarinan'ny soratra masina izany. Ry havako malala, minoa ary, minoa ny teny na dia tsy mahita aza ny masonao. Minoa an'Andriamanitra fa sambatra izay mino nefa sambatra kokoa izay mino nefa tsy mahita. Aza mba ho isan'izay tsy mino, aza mba manao tomasy lava ka hiteny hoe tsy mino raha tsy mahita, fa ao amin'ny teniny. Ny soratra masina no iorena ny finoantsika. Ny soratra masina no mampiorina ny finoantsika. Ny soratra masina no miteny ny fahitsiana sy ny fanambaran'Andriamanitra amintsika. Aoka ino an'Andriamanitra ao amin'ny teniny isika, fa tsy antehatra kosa amin'ny zavatra hita maso, mandalo ihany, vetivety, miserany, tsy maharitra akory. Aza mitehitra amin'ny famantarana na ny fahagagana fa zanaky ny finoana isika, zanaky ny fahasoavana, fa tsy zanaky ny fahitana. Dia n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, mahatsiaro ny hasarobidy ny asanao amin'ny mampamonjy zao tontolo zao anao zahay. Fa tonga ianao aneo ny amin'izay ahafahanay mino anao, fa tsy ny hositranina fotsiny akory, na ny ahita fahagagana, tsy hivahaolana vonjitavanandro fotsiny ianao, fa fiainana mandrakizay ho anay mihitsy. Dia izany Tompo no ankasitrahanay ianao, ary izany koa no asainay mitondram-bavaka eo anatrehanao, ireo rehetra mila vonjy, mangetaheta, ireo rehetra mila ny mila ny asanao Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Angatahanay ianao, anampy, ampahery,
angatahanay ianao omba mandrakariva. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.